tsika taranaka dia izay hoe tsy hoe isa taona dia andeha atsiara an'ilay izy fotsiny ho an'ny hafa moa dia mampalaza fampana malagasy izy hoe misy adidy mbola mipetraka amintsika dia fanomezana ny olona mbola tsy vitsy io dia zany mbola hijomay tamin'izao amin'izay hoe fanomezana izay faharoa manarakaraka izany fantatsika tsara hoe ny frantsay noana ny papea malagasy dia dikan'izay zany misy otra na fitakiana tokony efa hosatsika kosa fitakiana amin'ny lafrantsy zany zany mila mahasatsika mijoro amin'izay lafiny satria misy na ny firenena namatsika afrikana na ny magribiana efa nahavita ny tapotra tamin'ny frantsay efa azo an'izay efa itsitsy malagasy zany mandraky ity androany dia tsy mahasamby joro amin'ny fitakiana lafrantsy otra vokatry ny fandipahana dia malagasy ilay malagasy mahatamitsika izay fandipahana ilay satria aza tsika fa misy fahatsiajo na teraonia fandipahana malagasy nataon'ny frantsay dia tsy dikan'izay izy tonga kosa ny fotoana tokony jorotsika tokony asaitsika taky an'izay mompo izay dia la frantsa satria tafahoaka adidina dia nataona frantsa tamin'izay karahatsika ka izay zany izy hoe zay zany androany dia miantso hoe andao le izy tsy ataontsika ohatra ny lasa fahazarana fotsiny ilay mahatsiaro masa fa misy tonga mbola tokony firizana dia adiditsika taranaka ankehitriny manohy an'izay tonga raha tena te hisitraka faleovantena raha tena te hisitraka sy andrianam-pirenena maro antsika fa tsy atao hirahira fotsiny zany izy dia atao fahatsiarovana fotsiny izy lasa ohatra ny fahazarana fotsiny nia mahatsiaro datiny fa sikoana marsa isataona izy hoe ndao zay melana fa ny aditsika karaha izay rehefa